Tratram-body io miteto amina tokantrano iray tetỳ amin'ny Fokotany Tanambasoatema ireo andian'olona mpizara vola hividianana safidim-bahoaka amin'izao andro ny fifidianana izao amin'ny alalan'ny fanangonana karapanondrom-pirenena ary fanangonana karapifidianana mialoha sandaina vola mitentina 5,000 ariary isan'olona anerena safidin'olona andeha an-datsabato anodikodinana safidim-bahoaka amin'izao andro fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Lalao maloto izay ngamba no afaka mitinana fohy ny fifidianana tamin'ny androany ity. Toy izao ny fomba fanaovan'ny ekipan'ny Mara Halabato araka ny horonam-peo izay niparitaka teto amin'ny Tambazotra Serasera. Omaly hariva no novoriana ireo lehiben'ny birao fandatsaham-bato hanomanana ny Halabato hatao androany. Vato miisa 700 isaky ny birao fandatsaham-bato no enjehin'izy ireo ary ny birao fandatsaham-bato miisa 10 no kendrena amin'izany. Amin'ny 5 maraina izy ireo dia efa tonga eny amin'ny birao fandatsaham-bato mandamina ny paikady ratsiny. Avy eo manao rotation isaky ny birao fandatsaham-bato ary mifandefa hafatra isaky ny adiny 5 manao tatitra ireo vato hosiko alana. Marina fa bileta tokana miisa 50 efa voamarika mialohany ho zaraina tamin'ireo mpikaramanady entin'ireo any anaty akanjo matevina mba tsy ho hitan'ireo delekeny kandida hafa. Efa anatin'ilay adidoha mikotrika ny fangalaram-bato avokoa ny laharan'ireo lehiben'ny birao fandatsaham-bato ary io adidoha mikotrika io ihany avy eo no miantso sy mibaiko ireo ekipany andatsaka haingana ireo vato hosoka ao anaty vata fandatsaham-bato. Efa nataon'izy ireo moa ity fomba ity tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo iny ary izay hita fa tena nahomby tanteraka raha ny tao anaty horonam-peo. Raha hatramin'ny farany ary ny fisotra izany ato anatin'ity horonam-peo ity. Olona hafany rapitso amin'ny valo voalay ny vola na tsika miaraka rapitso amin'ny valo ao dia makany amandroseza na tsika rapitso amin'ny dia manaitra efa nandefa olona mitsy moa dia relation zao fa nindisy tanay mandravao tsisy efa misy taretsaresa fa tsika daholo vola izy misy objectif zay hoe ndeha anapariny bureau de vote sika ianareo ny bureau de vote eo anatin'io 280 voix par bebe no renjena tsy anareo reny ny ministère le izy fa ampinay anareo misy élément anay andeha amin'ny fola io ny tenena fotsiny ny assesseur 1 assesseur 2 Renisany kurang akan leciknya, bahwa sudah panarut sekali saya orang si memaki, Fantene polis tamunin di cikin biarnya jangan si memaki, anjane anaknya ni biro di fotonya narewan, favorit akan baik, bisa nyatu kita si memaki yang kene, fa yang anak keraya, ni vaksinasi orang aktivis. Il faut marquer qu'on a entendu, c'est une fanatique de 280 fois. Et il y en a d'autres qui font un peu de fois, on a entendu les amis, bureau de vote, full n'a reçu là. Il y en a d'autres qui font une fille de l'eau, on a réo, il y a pas comme fille de mon bureau de vote, on a réo. Ça n'est pas fille des sabbats. Et fille, il y en a réo. Fille, c'est une heure, non, il y en a réo. Alors, fata carona, visi tinareo inaheka ao anatiny mandatsaka zay tinareo andatsahanao ianareo to dia vataniko ary le resaka zay le izy mandatsaka zay tinareo alatsaka ao ianareo numéro efa fantatsareo tsy forovakany tsony no ataoko eto fa dia mission afanaovana ty dia rehefa avy mifidy aolinareo ianareo zay moa tonga namteny tonga avy amin'ny 10 rehefa vitany amin'ny 10 efa vohomanareo le zavatra. Rehefa vohomanareo mipetrapetraka tsara io zavatra io dia manaova rotation tana ho aminareo dia mifampiantsoa ianareo an'ny président anabe no mahazo crédit rapitso zay le satria tsika misy communication aloha isaky ny adiny ray zay efa niaraka tamin'ny état présidentiel dia zay
isaky ny adindray arainareo ny numéro karaha pitso vao mety fa sao dia sy antso anay eo araha dia isaky ny adindray le izy mandefinareo message zao ny anay misan'ny aminanay misan'ny zavatra lany zany dia rehefa mifidy mifanampitsika rehefa mifidy ry zareo any anaty rehefa mifidy any amin'ny bureau de vote ny ekipa sasany dia manify kely atsasaka 4 le bulletin le hoavy raha mahay mamalinareo nareo ohatrany mipasaka dia afaka mandokotra anakireo dia avalinareo minday be dia alatsaka dia mifanampy zany ny bureau de vote mifanavitra satria rehefa tsasa le objectif à 280 zay par défait rehefa tsatsanareo zay mission zay tsatsatsika dia mazava ho azy ny lalakombany fa mitovy ny zavatra raisiny rehefa ohatsy tsika tsy fanavitra dia maty atsika mandritra ny fotoana zay le misy zay zany hoe miraha miasa zany nareo fa ao e toromarika farany meko anareo farany tena farany to dia misafidiana nareo androany fanarahantsika ohatra alao secrétaire manao soni an'le bulletin ao ambadika ao to dia mifanaraka tsika androany ohatra zay iza ny fanarahana aloha eo fanarahany rehetra zany hoe tsisy sous forme sisa tsisy trasosolo atao zany mandamy fotoana be zany to dia mifanarahana aloha iza le iza no ataonareo any zay zany fa misy fanaraka sous forme le trasosolo ataonareo any hita ve any feoakany efa somary kasy fa manteny foana tamytia mifanaraky nareo dia vity zay dia tingay anapinay anareo manao soni felinareo paquet de 50 iny ao dia raha mivoaka hoa dia resaky dia tsika mifampinana zay tsy hoany tonga dia tompolay izy manao soni nareo boky anakiray aloha tovy soni na boky anakiroa par BV ao atao avao zany hoe rehefa miakatra ny amin'ny enina latsaka dia efa alefasiny soni tsonany io rehefa mandeha iny ela be eo dia mifanome taopotsika avoakanareo ny zavatra iny ry borao manao akanjo misisika dia tsy foany anaty akanjo le boky anakiroa paquet de 50 zany hoe paquet de 100 ny avoakanareo any manome taopo nefa ohatra hoe bureau de vote 2 mandeha voaloha fa tsy hoe sy tonga dia amin'ny enina sasany nareo dia tonga ilahatra ao daholo zay le izy zany hoe mamoaka ianao zany aloha 50 anakiray misy olona mpanaovanay zavatra ao dikan'izay ampinay anareo anatanteraka leo atsatarana leo karaha ohatra tsika mafaky ohatra hoe mifanampy foantsika ny ao anatin'le zavatra rehefa mifanampy tsika mazava be le izy hoe raha mahatratra atao asantsika asan olona maty ao dia fomba arak'izay le fandehan-javatra raha vao kely dia volona maro fanantsy mitovy andeha natao dia miena arak'izay le fandehan-javatra dia zay zavatra zay ny raha tsika mifanampy zany manomboka eo dia soni zany atao dia rehefa manome taopy tsy ny numéro ako ny asa rapitso ohatra fa miantso an'ny président rehetra nanako ny numéro any dia miantso fotsiny hoe alefaso dia dia mba mezakazaka manakitra ao dia mezakazaka manakitra tsy sanatria hoe olona benda ntsika na baboka hitina tanana hitany délégué-na candidat fa mba fiatsy dia zao dia efa manaova blindé ohatra dia tsy foy any raha vitanareo melo le izy tsy olana raha ohatra le tsy vitanareo meloa dia jeretika tsatsatsarana anareo mitondra an'le izy mivoaka izany hoe manao précaution nareo folo amin'ny tapany amin'ny nanomboka amin'ny enina ankoatran'izay ataonareo tsofoka ao dia manome taoko faharoa indray any amin'ny mpiamfolo amin'ny raiky ambin'ny folo ohatroatra zany na miandro taoko nareo zany dia zahay no mizoe amin'ny rôle nareo nareo koa mizoe rôle rehefa mahita irika ny fikafika toroko anareo fotsiny hoe manify kely le zavatra any dia rehefa ohatra hifanavitra amin'ny par BV dia to dia roso telo ampiasaina
alaina le anankiroa dia aforotra mitokana ao alaina le ray farany fonosana an'le anankiroa dia pasoa tsara mihitsy ilay izy mba hitsy dia eto amin'izay manaraka tandremo tratra fotsiny dia tandremo fa le urina koa dia nitapany ambony any nitapana fa nitapany ambany dia miboridana zany aloha eto ka sao dia any amin'ny fiainana any nareo dia le farany tena farany momba ny délégué ana candidat délégué ana candidat tokotory président sy ny présidentisa any MVV rehefa tsy misy an'ile taratasy iny dia any ivelany lavitra mihitsy rehefa tonga ny mandat ny zareo vao ampidirina ry zareo ny mandat miaraka amin'ny batsa misy tampon mandat misy tampon dia misy soni rehefa tsy zay dia eto miditsetsy amin'ny varavana etsy any fa tsy manina dia ao zay miresaka fa sao dia hita zavatra kaboraraka zay rehefa any zay ny mandatana aminareo dia manantena ny fiara-miasa tsisy miasa talata fa zay hoe ny objectif ny fampitsarana raha samy mahatratra telonjato isaky ny anina volona matiny efa manaraka an'izay koa lay izy dia aza mifanitsoka na sanatsy misy manao enregistrement any fa ozy aho hoe za velononareo fa ianareo tsy fantatso nareo ao zay le izy azonareo ny tiako atongavana amin'izay ngamba dia rehefa tonga ao anaty bebe nareo dia miraha miasa za mbola hikety anareo any manomboka maraina zany jusqu'à rive dia hitantsika avana ny fiaraha-miasa anareo dia farany tena farany amin'ny dimy ny tonga farafatarany mba amin'ny dimy sy fahatelo tsy misy fandaminana betsika ny ao anatin'izay aloha mila mipetrapetraka daholo zavatra rehetra ibady sy tia tonga dia raisinareo zao dia asiana sary tapaka anareo ty rakizy malala fa sao ndray aingany mba ho tena hoe sarinareo ny atao eo fa tsy hoe lehilahy ianao dia lasa vehivavy dia rehefa tsy afaka le olona avery-poana le izy tsy ianareo ny tokony teny farany le entiko zao amin'ity fa zany tokony teny farany makasika ny fotsodrana noho izany rehefa tsy afaka le olona dia nanatinana misy afaka ty dia iza ny solution ahoana ny solution fa tsy hoe tsy afaka ty dia tia mipandrakama ampona ty sipakama ko na tia sipako mihitsy ataonao sitrana eny fa tazataza mety tsy mety zay zavatra zay fa miaraka voasarivitra amin'iny nareo dia zay resaka ato anatin'ity tena raha mivoaka fa fantatra hoe atariny sorsany dia tombona ny kafely izy resanao enregistrement any dia fafaola izy ao lehibe mifanaikitsika ao dia farany tena farany ry président sy ny présidente ny bebe fezo ny olombelona anareo fa misy zavatra tsy mety ao dia anareo ny voapaingotra jusqu'à trany mamasina atsika matory eny amin'ny tany aloha amin'io any faratsio indray dia miaramila amanjatony maro no nalifa any an-toerana ireo miaramila ireo moa zany raha ny vazaho anazy dia olona avy any faratsio nalefa ny fitondram-panjakana mba handeha hifidy any an-toerana satria ny kandida izay tohanan'izy ireo raha ny vaovao henta tsy maty zay dia tsy tian'ireo ponina any faratsio ka nandefasana izao miaramila maromaro zao mba handeha hifidy mba hanao zay fomba rehetra alany any ramatoa lalatina any faratsio miantsony any faratsio hoe aty aminay dia misy maramila be deabe tonga avy any Antananarivo mifidy dia hoe zao ny zavatra izy tsy azonareo atao mihitsy mampifidy ny olona na maramila avy aty Antananarivo hoe ka tsy mipetraka any dia tsy azo atao satria par circonscription izy ty amin'ny district jerenareo zany nandefasany camion be deabe olona lasany dia zay mangala huissier dia constateo tsara le izy dia hoe zao ny zava-misy olona tsy mipetraka avy aty fa hoe nanao mission izy dia naka manana certificat nanana certificat na autorisation avy aty hoe manao mission reo any faratsio nefa olona marobe maramila marobe fa vérifie reo mipetraka any sady tsy mipetraka rehefa tsy mipetraka any amin'ny circonscription na district izy tsy azo atao raha dia any izy maka le mission le iny izy le certificat de mission iny ny boribory tany faevatra manokana no resahana dia naneo ny heviny Andriamatoa Rivo Rakotovao manoloana ny herisetra izay omanin'ireo mpanohana ny kandida mpanjakana amin'izao ora sy fotoana izao satria dia manao ny ainy tsy ho zavatra ireo besandry mesaka mampihorohoro sy mampatahotra ny vahoaka raha rotina tokoa ny zao fandraisam-pitenenana zao anaovana antsoavo amin'ireo tompona andraikitra amin'ny tany filaminana eto Antananarivo satria dia hita fa dia misy herisetra homanina
ao amin'ny tany faefatra io amin'ireo fomban'ireo candidat roa fanandrana démocratique io fa maninona no ataoko hoe sanatria izany hoe famonoana ny fifidianana ka anjaran'ny tompona ndraikitra mandray taika amin'izany ary tokony tsy sena maso mihitsy zany fa zay vandana dia kary fiarahana amin'izay dia manana ny vaovao fa tsy te hanonona an'izany aloha zany zao fa dia manao antsoavo mihitsy mba handraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra aingana ao amin'ny boriboritany faefatra fa sao dia fa mirehitry ny hafa vao tonga indray mipabolo hafa ka dia zay ny tany tananay avy eto amin'ny fondron'ny firaisankina satria zay dia tsy ny olony korotana fa ny olony fandaminana ka dia miantso amin'ny préfet zany eto zay afaka manetsika anatin'ny fotoana fohy dia fohy andreo mpitandron'ny filaminana mba hanelanelana amin'izao fiantsiana sy korotana volena ao amin'ny faritra faefatra firaisana faefatra eto amin'ny Antananarivo. Birao fandatsaham-bato teny amin'ny EPP Ivandry ihany koa no nahitana halatra soni nisy ramatoa iray rehefa nandeha nifidy izy dia natsapa fa efa nisy nanao soni teo amin'ny tandrifony anarany kanefa izy tsy mbola nifidy akory tsy afaka nifidy moa ny tenany araka izany rehetrarehetra zany dia endriky ny fangalaram-bato ataon'ireo ekipany fitondram-panjakana avokoa. Efa nisy ny kouseny mety dikana karapanao ty manontolo ao anatin'le kouseny le olona tsy soniako io soniako io fa tsy soniako ny efa sonian'olo-kafa avakeo ohatr'izao le izy afahana manaraka izy ao le izy zao le soniako naseoko io tsy sonian'io nefa no ao ianao zany efa tsy nanao sonitrony tsy nanao sonitrony tsy dia tsy mifidy zany ianao tsy mifidy dia ao anao sisy ny tombrao tombrao dia efa vity ony ianao dia zay fa kouseny io tsy afaka manao tony ianao sonia nefa tsy sonia zay ny zavatra nagagana tsy nety zambo tsy fidy anao ny tanako mbola tsy sinenina ny tanako ety amin'ny EPP Ivandry tsika ao firy ny bureau anao bureau 4 dia tsy misy anaty beato hoe Virginie tamin'ny firy anao ny tonga teto fa tonga maraindraina ihany izy lamba tsy efa ray mahery zay teo eo ao dia niandriandro zany anao niandriandro mpanao gazety niandro mpanao gazety efa tsisy aplusn'izay koa natao hoe ho avy ny disi nefa tao ohatrany tsy hitako hoe na ena ho avy ny disi am'sy sasany zao teo amin'ny tamivaly teo any tonga teo za mo olotrota ihany dia nienregistré fa afaka miandry any anao hoe misy mpanao gazety na misy mpanaramaso fa enregistré fotsiny ity sao dia misy ilana le fijoroana filasan saotra indrindra toparainana fa tena tsy mety tsy hitarainana za mienregistré fotsiny sao dia misy ilana azy saotra tompo any Mazunga indray dia tratra ambodiondry ny solotenan'ny candidat Zokovonjy satria dia nitondra kara-pividianana maromaro izy mba hafahana mandatsabato hosoka arao ange tratra ambodiomby mitondra carte électeur mandeha misy roapolo efapolo solotenan'ny candidat tratra ambodiomby mitondra carte électeur mangala bato zay solotenan'ny Zokovonjy io hitanare fokon'olo tratra ambodiomby mitondra carte électeur mangala bato solotenan'ny candidat Zokovonjy eto amin'ny EPP Biana tovy sara pody aminah ohatsy amin'ny zandary tovy hoana tsimon-drano manokana ohatra zao dia efa vita soni ireo taratasy PV kanefa ny birao fandatsaham-bato dia mbola tsy mihidy akory endriky ny tsy fanarahan-dalàna hoy izy zany Andriamatoa candidat Ajo Andrianainarivelo mitsidika birao fandatsaham-bato maromaro zay dia amin'ny tapany atsimo navaka-drano satria ny zavatra hita dia efa vita meloha ny fanaovan-tsonia amin'ireo PV na dépouillement zay voarara ny lalàna tanteraka ka zay moa mitondranay vatotany jerena tsy mety ny tsy fanarahan-dalàna ary nandefarana zay pitikara satria miankina amin'izay ny ahafahana fa manana fifidianana madio sy mangarara kely dia manentana ny tompona rehetra rehetrarehetra mandray ny fepetra mifanaraka amin'izany mba tsy hanovoana ary tsy hanosika ny olona tsy hanara-dalàna ary
isika mpifidy any koa tokony maino amin'ny fanaraha-maso ny validisdianana sy fanaraha-maso nireo olona tonga am'izay raha misy zavatra hitanareo fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia afaka miantsoana ianareo amin'ireo tompona raikitra rehetrarehetra fa efa misy vaditany miara-miasa amintsika afaka mijery an'izay tsy fanarahan-dalàna hita eny amin'ny fandatsaham-bato zay. Mety misy fepetra manokana ve ho raisiny avy amin'ny vonin-kandida? Mazava ho azy fa rehefa misy fanarahan-dalàna dia misy fangatana eny fampiarana ny lalàna amin'izay olona tsy fanarahan-dalàna zany izay mahatanitany-dalàna antsika raha mbola tanitany-dalàna maro antsika. Miala. Angala video anas president. Miala wa. Io raha pure ma piada, non si deve fare una posta. Io. Miala. Io kim gel tata. Io. Ashim gel tata. Candidat numero 1. Miaragam Tati. Miaragam Nina. Tata. Nanday kara pifjana. Anau isa pangala batu. Anau mangala batu. Ai mi buano bagau. Mi buah bagau. Ele na penota lá não. Anau ia. Nada. Miantso ireo diaspora sy izay rehetra monina any velany Andriamatoa Paulbert Di Rosy mba hanaparitaka mba hampiely ny vaovao mahakasika ny fifidianana ity. Partao nareo any andafy rehetra nareo tena ilaina aloha zao mijery an'ity dia manaparitaka fa tsy fantatra zay efa rahan'ity rehetra ity fa angony efa ao nareo miomana nareo fa hanomboka atsika efa magnentolo ve ny any velany rehetrany gasy diaspora rehetra Frantsa, Canada, États-Unis, Chine, ny any Moyen-Orient rehetrany magnentolo ve atsoy iza mbola misy olona ny andakoziany atsoy. Teny moa Andriamatoa Rosy fa fantany ilay olona ao anatiny horonam-peo izay niparitaka hatramin'ny androany tamin'ny 5 maraina izay manazava ny paikady hoentina angalarabato an'io androany ity indrindra ho an'ny boriboritany fahaefatra. Androany vao maraina dia nivoaka ny feo enregistrement olona manomana angalabato indrindra ty amin'ny 4e mivoaty eny eo ny ao Mamasa raha inonareo tsara fantatra amin'ny feon'le olona nalefako tany amin'ny préfet tany amin'ny lehibe any zandary tany amin'ny lehibe any CENI amin'ny WhatsApp ny feo dia miteny aminy miankavianareo mba handraindraikitra fa misy olona zany miomana aka 200 voix isaky ny bureau de vote ty amin'ny 4e arrondissement tsy azo ekena zany fa alabato zany Notsindrian'Andriamatoa Rosy ihany koa fa ny temasy sy ny ekipan'ny FID ary septambra dia manao fomba fihetsika feno fampitahorana manotona ny fisotran'ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Rehefa nandeha zay dia
manaraka ny délégué anay zay satria nametraka olona isaka miborom-pifidianana zay manana 600 délégué ny anay rosy ary aorina 600 délégué dia misy service d'ordre miaraka aminy nataonay naisorona moa ny akanjony zareo satria mahamana ny olona rehefa mahita an'le menamena be an'tokotomaditra reny dia nataona sorona ny akanjo nitatitra azy oatra amin'ny 20 dia ny TMH ny fidy miaraka amin'ny septembre manohintohina ny fandehan'ny fifidianana na izy mampitahotra olo na tsy mamela ny délégué asy na mamoaka secrétaire na tsy mamela ny olona kasary atreo mbola lefitra ihany nandefa tany amin'ny seniza nitatitra momba ny tapany voalohany ary mieritreritra ihany koa Andriamatoa Rosy fa ilay olona temasy izay nitondra bulletin précoché izay nisamborina dia navositr'ireo mpitandro filaminana ihany koa rehefa avy eo. Après midi am'izay voasambotra ny service d'ordre anay tao nosy be atoriana koa tao nosambotra azy azonareo antanina rehefa avy eo nitovolahy anankiray vao maraina dia efa mivorivory be dibe reo 4-4 telo efatra no mitondra an'ireo ao nosy be ao a zay 4-4 raha ny fidy TMH reo mitondra bande BDP feno bulletin any aposy feno bulletin any aposy feno bulletin précoché any aposy dia feno karapanondro mbola hifidy TMH mazava tsara olony ndeo fatakareo za mipetraketo ny olo ko nosy be ny atsasany mifankalala daholo zay mbola olony fidy no mitondra karapanondro régimenta be ny aposy sy bulletin précoché amin'ny anarany rehefa narahanay ireo olona reo dia nisamborinay rehefa nisamborina dia nisy sakoroka atao nosy be nalefanay any aminareo ny sary toko tsisy nainga zany na kely ary zay mbola tsy nahazo a dia mba meo any ny adresinareo dia alevako any ny sary fa voasambotra io nalaina tao posiny izy rehefa dia nasiony olona rehefa nasiony olona dia nikorotana ny olona saika hovonony olona izy rehefa saika hovonony olona izy dia namena ny polisy rehefa nimena ny polisy izy dia tsy fantatra zay nitondrany polisy azy fa zay manana impression fa tsy nientin'ny polisy hogadraina le olona fa navotro raha diso a monsieur ino lehibe ny polisy kopsa raha diso a dia teny parina rehefa navavoka teo le olona dia nalefa mpanao gazety nanaraka azy tao amin'ny polisy ny 5e ohatrany tsy ao izy hoe nalefa ny fiadana tsy mino zany alao aho diso raha ohatra ka diso dia alao aho diso etsy ankilan'izany ihany koa dia manao fitarainana Andriamatoa Paulbert Di Rosy namitraka fitoriana ny tenany satria lasa homeny fidy TMH menasy izy fa hovonoiny rehefa voasambotra olo io dia namoaka fanambarany fidy TMH fahamono am'izay izy fa tsy zakany ny ataony rakoto azy ny ataony rakoto tsy haiko moa na zany resahana izy mametraka plainte pour menace de mort satria mitady amono ary fidy menakavo tapitra hatrea momba an'iny mpitandrona sady Andriamatoa Rosy fa tsy anaiky ny izay mety voaka-pifidianana feno hosoka izao satria tsy fifidianana madio ary manao forcing ny ekipan'ny TMH izay tarina Andriamatoa fidy ao amin'ny 4e arrondissement na boriboritany faefatra eto am'izay hiditra amin'ny etape manaraka atsika miantso ny vahoaka ny 4e arrondissement nareo anetrany rehetrany miza la vavy ankizy tanora mivoanareo mivoaka any amin'ny arabe tsika menakavy dia makany bureau de vote manomboka amin'ny 5 sasany amin'ny enina eo fa manao lohamboto reo anesika ny bulletin ao anatin'ny urna ampitahorinao président ny vote tahorinao délégué anay ampitahorinao délégué hafa ary matahotra azy zay mazenda faharoa ampangaiky mpitandro filaminana amiraitsy kombakomba amin'ny prise scolaire tsy masika zareo a rehefa ary fidy menakavy sy septembre manao ny ataony tsy normal ny rahalahy mifidy ry zao daholo tsy normal latobo famono fantatra daholo ny tranonareo tsirairay reo fantatra ny tranony tsirairay loatrano ny tsirairay fantatra androsy candidat
izy métropolitaine izy rehefa aveo afanatsona daholo ny candidat rehetra fa samy sahirana moa dia mbola any amin'ny mahasahirana azy raha ifamonitsika ifampikasitanana zay tsy matahotra ny laisana fa izao iza nivoaka velona amin'io tranoniza no may tomobiliniza no may iza no fahatetindray tsy mitsy tokony isy an'izany tsony eto fifidianana le izy dia aleo adio dia zay lany eo ekeny besiny maro fa am'izao fotoana itenenako zao manao forcine ary fidy menakafo sy ny jolambotony 4e arrondissement andresy amin'ny fomba tsy ara-dalàna zay tsy manaiky an'izany koa eto a dia miantso ny gendarme monsieur préfet efa tany aminao zay manao taty isan'andro monsieur iandry ao amin'ny gendarme ary namako manao taty isan'andro fa tsy manao nareo ifidy temaso niteraka amin'ny faty olona 5 teto amin'ny vavady mikanjanokany teto notoriko ihany koa tamin'izany responsable izy fizinitara natonga ny fifanosehana teto na faty olona 5 tsy navelanareo nitory fidy ny teo zao fidy mbola amono olona ndray mbola mampitahotra olona ndray zany ampitahorin'ny fidy tsy normal firenena inona ty rehefa tsy anao ny gendarme rehefa tsy anao ny polisy tsy andraindraiky hidiny eny amin'ny 4e zao ankehitriny zao malafa tonga ny amin'ny enina miantso ny olona voa daholo nareo fa ny mahazo androany azo anareo rapitso azo ny député rapitso azo ny président rapitso azo ny candidat hafa rapitso ary raha misy député lany eto ka député jilamboto ohatran'ireo ho sahirany ty 4e arrondissement ty za zany na olana tsy lany tsy any olona fa za le ampitahorina mihitsy tsy reviny toetra tsy reviny trombako manao fandrahonana direct izy ao amin'irany io fa amely izy alefaso ary ho anareo mpanao gazety a mahasahy am'izay nareo manao investigation zay teniko zay nitory a tamin'nisy faty olona teto mandra-parovina ny olona tsy maninina mena ndraikitra mamono olona ny tsisy mitory tsisy manina olona 5 mateo tari amin'ny ilany tany amin'ny hôpitaly ty mbola temasany responsable teo toko noho ny tsy fahaizana ninina ka izao a tsy haiko na iza miaro azy fa tsy mety tsony zany rehefa tsy mety zany dia tsika rehetra ny mila mivoaka mivoay anareo rehefa tsy voaky nareo tsisy anao ny tolona ao amin'ny toeranareo eto Madagasikara fa manao lohamboto reo dia manao forcine nareo raha misy laingy zany assumeko voalohany voasambotra faharoa flagrant délit misy proof tsy izy rehery fa be dia be fahatelo manery lehibe ny fokotany délégué afaka hijoro reo olona reo tsy eo fotsiny izy zao fa entiko any izy rehefa ilainareo zay ny afatra androany a mbola tsy haiko amin'ny firy zao amin'ny efatra lasaka zao miantso ny gendarme miaramila za député Rosy mbola député hatramin'ny volana juillet midina ianareo aty amin'ny 4e fa misy manao lohamboto feno 4 vonina andeha anao forcine ny fifidianana mitanjona rony azy atao zay arava amin'ny fifidianana na atao zay korotanana rehefa ho resy izy na atao zay ampandresena azy tsy mety aminay zany ary le mifandraondraona oka toko ifamono eto tsika tsy mety zay tsy matahotra ny laisany zay tsy matahotra nizanizy fa tany misy lalàna ty tokony tsy sandry na totondry ny tonana ny firenena hafa ny collectif de candidat nampitahorin'ny laisany zay tsy matahotra ny laisany alao andeha fandehana sodatao zao a izy candidat maletena anazy sady nahita izy ka zao iala satria zao za tsy responsable an'izay tenena izy tsy responsable anteneniko masika be teo asoriko anatiny izy fa izy teny izy nahita dia alao izy no fa iala ho an'ny faharitany fianaratsoa indray dia nanehony alahelo ary nanehony tsy hafaliany Andriamatoa Jaref Kalidalarana fahatelo tao amin'ny faharitany fianaratsoa voalohany satria dia maro ny asonjay maro ny tsirariny miendrika herisetra izay ataon'ny fitondram-panjakana andritran'izany fividianana izany. Ny zava-misy voalohany aloha anankiray dia tao amin'ny fokotany Antsozadino tsy navelan'ny asa ka lalàna ny déléguénay ny déléguény candidat zany dia solotena candidat ary amin'ny toerana rehetra zay ahafahanao anteraka an'izany asa zany eny amin'ny mandat dia manana batsy ihany koa izy zay avy amin'ny CENI
fa misy ny manda avy amin'ny tenanay candidat zany hoe solo-tenako candidat izy zany no tao dia diso salina zany lay candidat hoe tokony hoany amin'ny numéro 4 de veo lasa nakany amin'ny numéro 2 fa madibadika ohatran'izay zany izy a dia misy délégué na candidat zany a no nanao hoe signalé ny président bureau électoral de aveo ny antso délégué d'arrondissement de aveo ny délégué d'arrondissement zany no manome baiko de nanaovana réquisition io délégué na io voasambotra any amin'ny gendarme lalàna viay zay eto ambonin'ny tany lalàna viay zay eto Madagasikara tady dy fa matoa zay milatsaka hainay ny lalàna ary io zavatra voizinay afaka navoaka fotsy izy raha ohatra ka sanatry va miteny izy zareo tao fa tsy nisy korontana na isina diso alina fa tady dio ny candidat ny candidat ny délégué ny candidat afaka misahana bureau de vote io na nakiray na roa azy satria solo-tenanay candidat solo-tenako izy afaka manateteraka ny asany manara-maso zay ny asany ao manara-maso fotsiny ny asany ao sy membre na bureau électoral izy ka hoe efa désigné ato de mikitikitika zavatra ato ambadiky ato fa délégué ny candidat na ny ivelany na ny ao anatiny zany de afaka ranomaso daholo zany no zany tsy ny asa kalalana io délégué nay tamo sotedino de milaza an'izany zay misy ihany koa toerana fokotany mbola misy tonga ny fidy ny mpifidy président ny fokotany tena hity io birao fifidianana io aoka zavatsara fa ny président ny fokotany tsy misana asana bureau électoral aloha zava zay fa manana ny andraiky manokana izy ny président ny bureau électoral no manana fanapaha-kevitra amin'ny hoe hidina na tsy hidina ary zao laza ny lalàna raha mbola misy olona mifidy ao na de tapitra zany lera de mbola afaka mifidy foana miteny zay tsy manao fitsaram-boaka ity Facebook fa betsaka ny zavatra fantatray betsaka ny zavatra hitanay tao amin'ny atany fotsy ihany koa de nisy olona tonga ny fidy amina karapanondro de rehefa aveo nanao sonia tsy le sonia amin'ny karapanondro nataony tsy tavavoaka zany diso zany nangalatra io olona io tonga le tena tompon'le karapanondro rehefa aveo de hoe atao antsapaka fotsiny zany esorona fotsiny va atao anakiray ao anatin'le izy zany tranga misy ety fianaratsoa zany akoatrany zavatra hitatsika tany foty 5 ihany koa amin'ny resaka consigne de vote de ty beravina koa de nisy an'izany mandalo le olona de mena consigne de vote anaovana pôsipôsina tanana zahay matoa miteny matoa zay mijoro ka miteny fotsiny zay ny fanaran-dalàna zany ny fototra ametrahana ny anteny mera-pirenena io no miantoka ny tanytan-dalàna sy ny demokrasia ka mampafantatra atsika eto fianaratsoa zay mampafantatra atsika voaka malagasy zay zavatra nitsanga tsy ny asa kalalàna hatramin'izao tsika miteny zao zany mbola okazondrano io déléguéna io tsy manana fahefana an'izany tompo tsy hoe olona mamo na ny gafy tsy nisy an'izany tao fa diso salina tsy misy lalàna miteny an'izany naovina réquisition de samborona le olona raha olona nanakirotana izy esorona lavitra ny toerana zay anaovana fividianana koa izy fa olona déléguéna candidat manana mandat zay ngamba ny afatra apitako amintsika ampalalako atsika ny zavatra misy ety fianaratsoa mampalahelo ny zava-misy miandry ampitoniana moa tsika ny vokatra fa mampalalana fotsiny zay ohatrany hoe lasa miray tsykombakomba maoko zahay manoloana ny zavatra tsy manjary eto raha toaka tsy miteny hiana dia hiana arak'izany isian'ny korotana aorian'ity fividianana ity satria maro ireo ataontsika hoe tsy fahalavolariana maro ireo hosoka izay no manon'ireo pomba ny kandidat-panjakana ka mety hiteraka tsy fifaliana eo amin'ny vahoaka izany ary ahina mafy ny isian'izay fifandonana izay